fitopolo taona nanjakana teto amin'ny tany sy ny fanjakana, inona no ambadika ity andriambavy izay nanjaka tao Angletera dia tsy izy izany fa ny Reine Elisabeth II izay nahatratra 420 taona tamin'ity taona 2024 ity. Inona no tsiambaratelo ao ambadika izany vehivavy izany, izay azo lazaina fa vehivavy toy ny vehivavy rehetra ihany, dia manambady aman-janaka, niaina ny ataontsika hoe histoara damoro, ary niaina ihany koa ny karazana disadisa tao amin'ny fianakaviana, ny zanaka, ny vinatovavy sy ny zavatra rehetra izay nitranga teo amin'ny firenena, kanefa dia naharitra fitopolo taona ny fanjakan'izany vehivavy izany. Inona no mety ho ambadiky ny tsiambaratelo misy amin'ny nampaharitra ny fitondran'ny olona ohatran'ireny? Ka ho fidipitiantsika eto izany ny tantaran'ny Elisabeth II, izay mety hamisafisahantsika ny hoe inona marina no tena ao ambadika ireny ataontsika hoe lidera matanjaka, izany hoe lidera izay sady mamim-bahoaka no tia vahoaka, satria dia noporofoiny ny resultat ny amin'ny fipetrahany teo amin'ny seza volamena, fa izy tsy nipetraka fotsiny teo izany nandritran'izay fotoana rehetrarehetra nitondrany izay, fa nisy izany ny resultat dia ny fampandrosoana ny fiainan'ny anglisy, ary dia nisy ny tantaram-pitiavana teo amin'ny anglisy sy izany Reine Elisabeth II izany nandritra an'izay fitopolo taona nitondrany izay. Tsy izy izany no tena hoe destiné izany hoe hitondra tamin'ny teo amin'ny trône izany, fa satria ny dadatoany izany izay nanambady amerikana divorcé tamin'izany andro izany no saika hoe tokony hitondra izany, kanefa moa izany hoe tsy mahazo mitondra izany rehefa ohatran'izay izany ny situation'ny olona iray, dia nomena ny rain'ny Elisabeth II izany ny fitondrana, dia tsy izy izany fa ny George VI izany no nomena ny trône izany, no nomena ny fanjakana rehefa tsy afaka nitondra izany ny dadatoany George V. Rehefa maty izany ny rainy tamin'ny 6 février 1952 dia nomena any Elisabeth II izany ny fitondrana, mbola 25 taona monja izy tamin'izany andro izany. Ny tena anarany moa izany dia Elisabeth Alexandra Mary Windsor. Teraka tamin'ny 21 avril 1926 izany ny Reine Elisabeth II, ary nanambady any Philippe Mountbatten izay atao hoe Philippe d'Edimbourg tamin'ny 20 novembre 1947, izay ataontsika hoe izany hoe tao anatin'ny kilasiana hoe mariage d'amour, satria io Philippe d'Edimbourg io izany dia tsy dia mba nakasitrahan'ny famille royale, satria ireny ataontsika hoe andrian-dresy na andrian-dreraka ireny izany tamin'izany andro izany, satria dia kambody izy io izany nilaozan'ny rainy izy mbola kely izany dia nisaraka ny ray aman-dreniny, dia ny reniny izany no nitaiza azy, kanefa dia nisy fahasembanana ara-tsaina izany voan'irony atao hoe schizophrenie irony ny reniny, dia voatery izany nandeha nisy-isolé tany amin'ny asile psychiatrique tamin'izany andro izany, dia ny havany izany no nitaisa an'ny duc d'Edimbourg tamin'izany, ka somary reradreraka ihany izany ny prestigeny teo anolohan'ny famille royale, kanefa dia
mahery ny fitiavana ka dia tsy resy tosika zany ny andriambavy Elisabeth II fa dia natao ny mariazin'izy ireo zany. Tao amin'ny abbaye de Westminster zany no nanaovana ny mariaziny tamin'izany andro zany. Ny surnomny andriambavy Elisabeth II moa zany dia Lilibet ary mipetraka ao amin'ny palais de Buckingham ry zareo. 4 ny zanany ary ny prince Charles, princesse Anne ary ny prince Andrew sy ny prince Edouard izany. Ny secret ny fifankatiavan'ny zareo zany araky ny izay tsiambaratelo azo zany dia ny hoe ny sens de l'humour, zany hoe ny duc d'Edimbourg zany dia tena mpanana ihany ny vadiny zany ary io rangahy io ihany no mieritreritra zany sy mitondra azy ohatrin'ny olombelona rehetra zany raha teo amin'ny fifandraisana amin'ny maha olombelona, satria raha ny akabeazany zany sy ny olona rehetra izay manodidina azy zany dia mitondra azy amin'izay hoe mahandriam-bavy azy zay. Izy zany no faha 4 ny nitondra teo amin'ny monarque izany. Izany hoe Guillaume le Conquérant zany no voalohany indrindra tamin'ny 1066 tao amin'ny abbaye de Westminster. Ary ny reine Victoria izay arrière grand-mère zany no nitondra ela koa zany, zany hoe nandritra ny 480 taona zany ny reine Victoria no nitondra ary 80 taona izy no nanomboka nitondra ary maty tamin'ny 120 taonany. Efa maro dia maro zany ny toerana izay notsidihan'ny reine Elisabeth II dia teo amin'ny 300 teo zany ny isan'ny fitsidiana rehetra izay nataony hatramin'izay nitondrany ary dia 30 zany ny toerana izay notsidihany hatramin'izay. Ny tena toerana nahafinaritra azy zany nitsidika azy dia ny Canada zany efa 420, ny Australie 920, ny Nouvelle-Zélande 10 ary ny Jamaïque zany 9. Misy 350 zany ny isan'ny pays izay ataontsika hoe ao anatin'ny Commonwealth, zany hoe ireo tany izay eo ambany fiahin'ny reine d'Angleterre izany. Ny fananany moa zany dia eo amin'ny 435 millions de dollars ary ny audience izay ataony amin'ny premier ministre misy 12 zany ny premier ministre izay teo ambany fitantanany zany hatramin'izay dia isaky ny talata amin'ny 9 zany no fandraisany anireo premier ministre ireo ary ny tena premier ministre nakasitrahany indrindra zany dia ny premier ministre Churchill. Tsara ho marihana fa tsy izy zany no mitondra direkta zany ny Angleterre, izany hoe izy zany dia apetraka fotsiny amin'ny toeram-boninahitra ny eo amin'ny fitondrana fa tsy izy zany no hoe tena manapaka fa ny premier ministre zany, fa izy avy etỳ ambadika fotsiny zany no manome ny heviny sy manao ny karazana zany hoe fitantanana avy etỳ ambadika zany akolaka ny anglisy. Misy zany ny fitiavan'ny anglisy an'io ramatoa io, matoa zany izy hoe nandritran'izay 70 taona izay dia afaka nitana an'izany satria
misy ny pouvoir izay ananan'ny vahoaka ny anongana ny olona ohatran'ireny. Misy ihany koa ny pouvoiran'ny gouvernemanta raha ohatra ka tsy mahomby izany ny fipetrahany eo izay afaka koa zany manala ary mamona an'io karazana monarchie io. Inona zany no tena hoe secret ambadika izany hoe faharetan'ny fanjakana ny olona iray amin'ny zavatra ohatran'ireny, satria mantsy mampametra-panontaniana zany amin'izao fotoana izao hoe rehefa maty ve ny reine Elisabeth II dia mbola mety hitohy ve, mety mbola hitsangana ve ny monarchie, satria efa mikitikitika zany ny républicaine ny hoe hanongana azy teo. Misy antony maro zany no mahatonga an'ilay karazana fanapahan-kevitra, kanefa moa zany dia ambany ny sondage zany izay hoe milaza ny hanonganana azy teo fa ambonimbony kokoa zany ny sondage ny amin'ny hoe hitazomana azy, ka mampametra-panontaniana zany hoe ny prince Charles ve no tokony handimby azy sa ny prince Williams, satria misy karazan-javatra analizy maro zany manodidina an'izay zavatra izay, satria raha araky ny lalàna dia tokony ny zanany lahy izany no handimby azy, ny zanany lahy matoa dia ny prince Charles zany. Kanefa ny popularité an'ny prince Charles zany dia somary miozongozona ihany, satria efa mba zokinjokiny izy ary nisy ihany koa an'ireo tantara izay niaraka tamin'ny vadiny teo aloha dia ny princesse Diana zany izay nisy disadisa betsaka tao anatin'ilay fifankatiavana dia manambady any Camilla izy zany amin'izao fotoana izao. Ka ny prince Williams nefa zany ilay zafikeliny zany no misy popularité kokoa zany amin'izao. Tsetsatsetsatsyaritra zany ny amin'izay hoe tantara ny andriambavy Elisabeth II izay, fa ny hoe inona zany ny tena secret ao ambadiky ny faharetan'ny olona ohatran'ireny, dia tsy misy ny ataontsika hoe tsiambaratelo na hoe ataontsika hoe zany hoe karazana force inona loatra hoe ambony be ve ny diplômany sa hoe manam-pahaizana be ve ny reine Elisabeth II, tokana ihany no ao ambadiky ny zavatra rehetra rehetra dia ny fitiavany ny tanindrazany, ary dia noporofoiny izany zavatra rehetra rehetra izany, satria na dia tao ara hoe nanjanaka tany maro dia maro zany ny anglisy dia azo lazaina fa hoe vokatry ny fitiava-tanindrazana daholo no nanaovany an'izany zavatra rehetra rehetra izany, satria dia ireo toerana rehetra izay nizanahany dia nahitany tombontsoa daholo ampandrosoan'ny taniny. Exemple na leadership zany no apetrako eto, fa sao indray mantsy zany hisy anao interprétation indray hoe te hiverina anao amin'ny andron'ny fahampanjaka ve ty ramatoa zany vao re ity, tsy atompoko. Exemple na leadership izay mahomby fifankatiavana nipetraka teo amin'ny vahoaka sy ny olona entina izany zavatra izany, ary ilay efa famerimberiko eto amin'ny fandarana zany foresanté dia ilay hoe créativité mipetraka amin'ny tany iray, izany hoe isan'ny maha izy azy ny anglisy izany ny fisian'io monarchie io, satria misy discussion maro zany manodidina ny fipetrahan'ny monarchie ary hoe inona no nampaharitra azy, dia izay hoe mampandroso ny tany, satria mandraky teny androany dia mampiditra vola amina million maro izany amin'ny tourisme ny fisian'io palais de Buckingham io, ary ny hoe ny fahaisany manao ny karazana séduction efa noresahako teto
zany atao hoe séduction izay tokony hipetraka zany amin'ny tany iray, ary ny créativité izay mampiavaka ny tany iray. Ka amin'ny tany rehetrarehetra zany dia manana n'izay hoe karazana séduction izay daholo ny tany mandroso, ary manana ny maha izy azy azy. Isan'ny maha izy azy azy zany ny anglisy dia ny fisian'io hoe monarchie io. Isika malagasy zany sy ny Afrika dia mbola tsy nanome an'izay hoe karazana porofo mivaingana ny amin'izay hoe inona marina zany no tena maha izy azy antsika zany. Mbola tsy nanome an'izay tsika ny Afrika sy Madagasikara zany, satria ireo pays émergent dia efa nanome ny porofony izy, nanome ny heriny sy ny tanjany izy, nahatonga azy zany ho pays émergent. Fa Afrika sy Madagasikara sisa zany no mbola tsy nanome zany ny style de développement apetrany eo amin'ny taniny. Kanefa i Afrika sy Madagasikara no sopitra izao tontolo izao, i Afrika sy Madagasikara no manana an'ireo harena sarobidy izay tsy fahita eran'izao tontolo izao, ka hifanenjehan'ny tany mandroso mandraky ny androany apetrako amintsika zany izay fanontaniana izay. Raha oviana zany isika vao andray an-tanana ny tanitsika, ary ametraka ny karazana fahasamihafana izay ampiavaka antsika zany ka sy ahafahana antsika intsony zany manozongozona antsika, tsy ahafahana ny tany mandroso hanozongozona antsika amin'izay resaka fampandrosoana izay. Mbola verimberiko eto foana ny karazana harena izay misy ao amintsika, ary dia nametraka an'ity taona 2024 ity anentanana ny mpiray tanindrazana rehetra ny amin'ny fikatsahana ny asam-barana. Ny fikatsahana ny asam-barana dia ny famoahanao ny zavatsarobidy ao aminao, ny zavatra efa nananao, ny talenta misy ao aminao, inona ny zavatra misy ao amin'ny taninao, ny fahaizanao zany mampiasa an'izay zavatra rehetrarehetra izay no hoentinao hampandroso, andehananao amin'ny tanjona tsaratsara kokoa, ary ny fahaizanao mametraka an'izay karazana séduction izay ao amin'ny taninao, ary ny fahaizanao miara-miasa amin'ny tany hafa, amin'ireo tany mandroso, mba azahoanao ny fahasoavana izay tianao katsahana, ka mba ho fahasoavana samy mahazo tombotsoa, na hoe gagnant gagnant izany amin'ny alalan'ny fahaizana miady varotra, ny fahaizana minégocier. Zany zavatra rehetrarehetra izany no ezahana ampitaina eto amin'ny Jeanne Forest Santé. Izany toe-tsaina fitiava-tanindrazana, toe-tsaina fahaizana manao négociation, toe-tsaina ao anatin'ny fikirizana. Rehefa misy ny zavatra tsara izay tokony alaina tahaka any amin'ny firenena hafa, dia afaka alainao tahaka, fa tsy entinao anitsakitsahana ny taninao, tsy entinao anitsakitsahana ny maha izy azy anao. Efa maro dia maro ny fandaharana izay natolotra teto izany mikasika ny ataontsika hoe ahoana ny fikatsahana ny asam-barana, ahoana ny atao mba ahafahanao mahatratra ny tanjona izay tianao ho tratrarina amin'ny fiainana. Ka tsy dio
matetitetika zany a ny eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary dia hitondra ny malagasy amin'ny fivoarana tena izy, amin'ny fitiavan-tanindrazana tena izy, satria ohatra nomeko fotsiny izany a ny leadership-ny reine d'Angleterre izay olombelona ohatra antsika ihany izany ramatoa izany, kanefa dia nahavita karazana fahagagana tamin'ny fampandrosoana ny taniny. Nahoana isika malagasy no tsy havita zavatra ohatraohatran'izany ao anatin'ny fahaizana mifidy ny lidera ho zava-dehibe izany amin'ny fandrosoan'ny tany iray ary dia entina mibavaka ny fampandrosoana ny tanitsika. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary mbola mamerina aza raisina ambony ny zavatra rehetra izay tenenina eto fa adiadio amin'ny fo sy ny saina tsy miakatra ary aza manao fijery mitanila. Veloma tompoko.